natao mba halalana vetivety koa hoe iza madimaso ary indrindra anylorana ianareo ny nahazo loka tato anatin'ny fandaharana atao anatin'ny 3 volana voalohany. Ny madimaso moa raha ohatra ka mbola tsy fantatsika dia fandaharana vaovao anankiray, fandaharana natao an'ny olona rehetrarehetra eto Madagasikara le izy zany hoe tsika olom-pirenena zany no fitena andray anjara ao anatin'le izy. Ny fomba fandraisana anjara indray dia misy fanontaniana apetrakay eo amin'ny page Facebook dia ao amin'ny alalan'ny commentaire na vidéo na sary no amaleny ny vahoaka tsirairay anazy. Avy eo ny valiteny tonga aty aminay iny no andrafetanay fandaharana izay ho alefa amin'ny fahita lavitra. Izany hoe fandaharana nosokafana ho amin'ny malagasy rehetrarehetra ary fandaharana nataon'ny malagasy. Reto valao t-shirt madimaso hitantsika ato amin'ny ilany reto dia ireo rehetra nahazo loka tao anatin'ny faritra 4 manerana Madagasikara. Afaka mandroso misy mamonjy soa avy eto Antananarivo Bonhomme avy ao Tuléar, Virginie avy any amin'ny faritra Majunga, Michael boaka Tamatavy dia Mina maman'ny Maria avy any amin'ny faritra Tegoany dia Ngia Zoera avy ao Fianaratsoa. Ireo nahazo loka ao ny telefona, ao ny badge marque portera moa zany dia misy indrindra formation ahafahana manana traikefa eo amin'ny sehatry ny hoe journalisme. Matolotra azy ireo etoa madimaso manontolo mandritra ny 2 volana eo izy ireo. Fataritina zany le ireo journaliste citoyen ireo zany amin'ny alalan'le hoe lohahevitra sy le fanontaniana mifanaraka aminy dia iny fotsiny angalany valy eny fiarahamonina misy azy. Ohatra ka ampifandraisaka amin'ny zavatra efa misy amin'izao fotoana izao dia mitovy amin'ireny hoe micro-trottoir ireny zany fa olona samy olom-pirenena zany mifampangavany eny fiarahamonina. Zay misy amin'ny faritra rehetra misy eto Madagasikara raha ny amin'ny faritra Antsimo zany resaka fananantany zany tena olana izay ahitana olana lehibe na eny amin'ny tribonaly na eny anivon'ny fokontany.